Ito amin'ny point carré no misy antsika mazava azy magnano fisaonana feno antsika zegny ny mizahay magnaraka zahay nito amin'ny Facebook takazay koa antsika zegny ny mizahay ny amin'ny YouTube ny point carré izay magnano fisaonana feno ho antsika jiaby ary tonga so antsika ny agnatin'ny ity l'interview miavaka io ny vahintsika ny anty izay tsy azo zay fa andriamatoa Samy Harrison Olivier maromaro mikasika zegny ny anagnany araiky aroy amin'ny casquette zegny ny anagnany zegny no mba tiantsika aigny eto point carré mahatonga zay nagnato izy de izy koa somary azavaigny amitsika hoe ny koragna zegny no ataontsika eto ity fa indrindra mahakasiky izy no filoha national ny fizamamy na ny fikambanana zanaka mahajanga mitambatra atsika jiaby miaraka mavambodraha araka ny slogan io agnaty fikambanana izay fa ihany koa izy koa tsika zegny ny miantsetry ny amin'ny resaka sport maro samihafa dia mahay izy satria izy no président ihany koa ny agnatin'izay club sport anankiray hoe COSPN izay miaraba anao président tonga so ny point carré magnano mbola saranao zay miaraba Jean-Luc ary miaraba atsika rehetrarehetra mpanaraka ny point carré eto manavako fialantsina satria araka ny ataoko hoe graty zegny ny misy anao dia sy tokony fandarana point carré no andray anao fa amazay tanora koa zay tegna magnano fisaonana feno amin'ny anao nanyeky ny fagnasana eto izay ny koragnitsika eto mazava ho azy ary zay mihitsy fiako koragnitsika elo mialoha atseniky mahakasika ny fizamamy nety magnisan'ny horesantsika eto mahakasika ny hetsiky zegny ny hoavy misy ny amin'ny le 29 avril ny eo amin'ny collégion Mantsonjobe dia io ihany koa ny amin'ny le 6 mai hoavy izao ny azonao ambara mahakasika zay président fa ohatra koa tiako mba tantaranao ihany koa ny ataontsika hoe ny fototro na koa ny mahakasika ny fizamamy zay ny fitsanganany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny voalohany mahakasika ny fikambanana io amin'ny ankapobeny président makasitraka Jean-Luc ny fikambanana fizamamy na ny fikambanany zanaka mahajanga mitambatra dia fikambanana dia ny orona ho an'ny zanakam-pelezana manerina nosy ary tamin'ny taona 2009 tany hoany ny foronany nanomboka tamin'ny taona 2022 zany hoe de 19 mars 2022 tondrako ny fizamamy ary miezaka mampiroborobo sy mampitambatra ny zanaka mahajanga rehetrarehetra manerana nosy izy lako zay hoe somary koragnitsika mahakasika ny programme zegny anio isy ny bonne année zao ny le 29 avril Mantsonjobe mahakasika zay ny tsika moa avy niditra avy nivoaka confinement totenina nisy an'le restriction marobe nanomboka 2020 2021 ary ny fizamamy koa efa tamin'ny taona 2018 no nifampiaraba tratran'ny taona farany ka tena nisy niezaka nataonay tato amin'ny bureau zay nitariko ny mba hiantso ny zanakam-pelezany mahajanga rehetrarehetra na ny faritra na eto Antananarivo mba anao ny fifampiarabana tratran'ny taona amin'io 29 avril 2023 ty zany hoe amin'ny sabotsy herininy ka ny zavatra natao dia any amin'ny collégion moa ny toerana anaovana an'izy Jean-Luc ary misy ny artiste anafana an'izy artiste zay zanaka majenga rehetrarehetra zany ho tonga ao anafana lanonana ary misy ihany koa ny manam-pahefana maro zay avy any amin'ny faritany mahajanga misy ihany koa ny tsy avy any fa anotrona ary ara-totoreboka amin'ny zanaka mahajanga natao gratuit ho an'ny rehetrarehetra ny lanonana fa ny zavatra homanina fotsiny zany rehefa mandeha any dia tsy maintsy mitondra vilia sotro ary vera fa ny sakafo dia misy hozaraina amin'ny fotoana io ny boisson moa zany hoisy bara ao anatin'ny lanonana ka ny rehetrarehetra dia afaka mandray tsara sy manjifa amin'izay bara
Nibona io zany. Misy ny programme koa anankiray amin'ny le 6 zegny mbola koragnitsika rehefa avy eo fa igny atao hoe fampidirana fa somary iveleny antsika am'izay tsara marina ny fizamamy zegny dia misy région efatra no agnatiny io ka agnaty zao région efatra zany hoe fitambaran'ny région efatra mandrafitra ny faritany Mahajanga dia ny faritra Betsiboka, faritra Boeny, faritra Sofia ary faritra Belaky. Ambelantsika saraiky makasika fizamamy vetivety izy koa mety président satria volagno zay hoe magnaroatra zay amin'ny fiaragna aminao ety zay. Loatra avako nayo makasika ny COSPN na ny club omnisport de la police nationale. Anisany hoe namilatra ny amin'ny tontolon'ny sport ny amin'ny basket zay club zay misy anao zay mba tiako mba fantany nomboka tamin'ny taona firy no fiasan'ny président ity COSPN. Ny COSPN nanomboka tamin'ny taona 2019 zany no nitarika ny COSPN ary nanao ny ezaka rehetrarehetra ampandrosoana zany COSPN basketball zany eto Madagasikara. Ny ezaka moa ny ezaka ny tena mety tsy tonga lafatra fa teo ihany koa ny ministera zay ny ministera filaminam-bahoaka zay sorona manokana le ato ministra zay nanafy betsaka tamin'ny fahamola volana nyreo tanora sy ny fanampiana ara-pitaovana sy ny moral hoentin'ireo joueur manomana ny compétition. Izy koa somary afaka tanisentsika io zegny atao hoe ny trophée na koa ny lalao zegny navina atao ka hoe nahitana zay COSPN zay isany hoe loka zegny ny maventy na ny tournoi zegny ny maventy nahitana zay COSPN zay. Zany hoe hatramin'ny foronany zany COSPN champion de Madagasikara izy le mpandeha tamin'ny 1-2 zany hoe tamin'ny deuxième zany azo classifiena au deuxième division zany amin'ny taranja basket dia efa niakatra 1A ny COSPN dia intelo zany izy zao nandrobaka ny amboaran'ny Madagasikara zany hoe tamin'ny 2018 2020 ary tamin'ny 2022 farany teo ka 2021 plutôt 2021 2022 ka anisan'ny ezaka matoa ny club tonga am'izany sehatra ambony izany dia nisy ny ezaka maro be dia be tsy izovina fa ny COSPN dia efa nandrobaka ny amboaran'ny club des clubs champions champion de club champion de l'Océan Indien tamin'ny 2018 zay natao tany Seychelles. Tsika ihany koa dia nisolitena ny Madagasikara tamin'ny faminana tamin'ny balle zany hoe basket Africa League tany Johannesburg tamin'ny taona tamin'ny herintaona somaro efa compétition internationale moa zany dia misy handicap foana atsika satria no somary kelikely ny mpilalao-tsika nefa ny tsy namenatra ny zavatra niseho tany na dia tsy tonga tamin'le tanjona ara ny tena ilaina fa mba nanao tsy namenatra tamin'ireo firenena hafa zay mpifanina tamintsika. Za sa mba tiako tany koa makasika an'izay koa satria rehefa manana club zay dia tanora no andesiny ao. Tanao zay tanora ty ndraikindraiky zay mavoloa. Za tiako tany hoe izy ataoko hoe technique nafana zegny mampremble agnatin'ny club nafana koa zegny mameny ny joueur agnaty zegny zegny isan'ny technique zegny ananana roa zegny ary zegny tokony alentaka zegny amin'ny club sasany mba afahana hoe mameny ny tanora ny agnatin'ny zegny hoe club zegny nandesiny zay président. Ny technique marobe ny technique fa ny zava-dehibe zany ho an'ny tanora dia ny fijerena ny situation manahoana ny problème ny tokantrano na ny trano toerana misy azy any miarana vahana rehefa tonga aty amin'ny club ale izy hoe inona ny président za misy problème zao inona ny mety vahaolana mety amahantsika dia zay zany ny fampifehizanay ao dia reo manome ny hery entindreo milalao ny club kosa manome mba moyen zay ahafahandreo manao ny lalaondreo amin'ny ara-dalàna dia mipetraka ny fatokisana na eo amin'ny mpilalao na ty amin'ny club mba
zay mahatonga an'izy lavrary ary mipetraka ihany koa ny discipline rehefa famatotra zany dia moramora no mametraka discipline ao anatin'ny club. Fala mikasika zay resaka sport pragnitsika zay ino zao ny ataoko hoe projet na hoe programme zay mety mbala ho avy indrindra moa ny amin'ity ataom-baovao ty ho an'izay club Prosperi zay président. Amin'ny tsika miteny zao dia anatin'ny manao ny lalao fifaninanana champion de Madagascar ny Prosperi zay tamin'ity taona ity moa zany zay tafiditra ao anatin'ny conférence centre zay any Antsirabe no anaovany lalao io nanomboka tamin'ny sabotsy teo ka hatramin'ny lahady aby zao. Dia any moa zany zao mpilalao fa ny tena mbola tavela eto Antananarivo no niasa amin'ny andraikitra, eo niasa santena, eo koa niasa nitselika hafa amin'ny fikambana dia tsy maintsy ampifanohizina eo zany zay asa rehetrarehetra zay. Fa ny zava-dehibe dia tsara ho marina ny mpiaino indrindra fa ny SPN basketball zay solotena ny Madagasikara tamin'ny herintaona tamin'ny lalao faninanana superieur eto Afrika ary mbola isolotena ihany koa ny Madagasikara izy amin'ny taona ity no mahatompondaka azo farany tamin'ny herintaona zany. Dia manomana an'izay ary eto moa dia isorona ihany koa ny fotoam-panjakana satria no ny tosika avy amin'ny fotoam-panjakana zay nahafahan'ny Prosperi nivoaka tany ivelany nanao zany lalao zany. Olere hoe ny amin'ny sambotsy 29 avril amin'ny collision Antsotsobe fotoana antsika jiaby zanaka faritany Mahajanga amin'ny fifampiarabagna taom-baovao zay karakarain'ny Fizamamy 2023. Afana ny mpanakanto maro samihafa avy amin'ny faritry ary misy nofokena amin'ny tampihavanana ka magnasa antsika jiaby boaka amin'ny faritany Mahajanga ny filoha national Andriamatoa Samy Harrison Olivier ndraiky ireo filoam-boninahitry ny Fizamamy manomboka amin'ny filora maraina. Fizamamy atsika jiaby miaraka mahavangondraha Yamti sombre le 6 mai Omni Carleton annoncé noftonatsika miaraka amin'ny Fizamamy na ny fikambanana zanaka Mahajanga mitambatra mikarakara ho antsika la nuit de Mahajanga afana ny groupe Wawa et Yokua Liana si panakanto maro samihafa soirée de levée de fonds et dîner dansant Omni Carleton annonce sombre le 6 mai à 21h. Info Reza au 038 33 629 25. Wawa Liana amsomatika la nuit de Mahajanga Yushime Fizamamy atsika jiaby miaraka mavangondraha Kitakino jabi padakako raha zay makasika ny tontolon'ny sport io tsy amany tsy koragna zay izy koa fanozenao président fa aleo korantsika zay makasika ny Fizamamy zay ny mitsevinetsika fa dia fikambanana zanaka Mahajanga mitambatra dia misy région efatra mitambatra agnatin'izay io ny région Sofia, Melaky, Betsiboka ary ihany koa Boeny ny agnatin'ny izay fonkonegna zay ny somary tokony apetraka taloha apetraka hoe tsy magnino izy koa misy olo araiky président hoe izany pilitry agnatin'ny fikambanana io moa zany hoe satria azo zay hoe fitambarana faritra jiaby zany agnatin'ny Fizamamy dia mbola misy faritra agnatin'izao ohatra hoe za zao mipetraka Antananarivo titry agnatin'ny fikambanana akory zany ny atao hoe mbola misy sampana maromaro tonga dia hoe mandeha amin'ny bureau-nareo zay hoe manaotra anaty ny fidirana Fizamamy tsotra fidirana Fizamamy ary ny Fizamamy eto Antananarivo moa zany natao ho an'ny zanakam-pielezana eto Antananarivo zany hoe bureau national fa afaka mandray ny zanakam-pielezana eto Antananarivo national. Ina mahatonga an'izy national satria efa misy ny Fizamamy any amin'ny faritra any Fianaratsoa, Tamatavy, ao Boeny, Majungaty tenena zay ary efa manomakomana ny anangana ny Fizamamy any Toliary sy Antsiranana zany zahay zao ka Fizamamy dia zany hoe fikambanana reniny amin'ny fikambanana rehetrarehetra zay miona satria marobe ny fikambanana zay ivondronatsika ho ana manokana zao dia misy fikambanana ny commune misy satria za tsy teraka fa avy any Ambarijery na Lalava dia misy fikambanana io commune misy ana io zay nitenako ihany koa nitarika amin'ireo olona ao anatin'izay
dia misy ihany koa niveau district zany hoe fikambanana zanakan'Alalava misy fikambanana ihany koa niveau ny région raha nytenako zany teneko Sofia Amiray misy ihany koa fikambanana zany ambonin'ny région dia ny fikambanana national zany hoe zay fizamami ka ny mpikambana rehetrarehetra am'ireny fikambanana voalazako teo reny afaka ary mananjo ivondrona atao anatiny normalement tokony hoe naturel le izy hoe tokony ivondrona natafita anatin'ny fizamami ary fizamami dia reny be nio fikambanana rehetrarehetra ny fidirana ato amin'ny fizamami dia misy ny latsakempoka zay natao demirary satria araka teneniko anao teo hoe misy ny mbola zanaka ny fikambanana ambanimbany commune district région be dia be ny vola aloha raha mbola mafimafy koa zany ny cotisation aty ambony aty somary manairakiraka natao 7000 ariary isa-taona zany ny latsakempoka zay alohan'ny mpikambana ato anatin'ny fizamami alohan'ny mpirangatsika ny programme zay no avy satria izy nambaranao teo zay hoe efa nanomboka tamin'ny 19 mars 2022 anao no nitandrika ity fikambanana ity izy koa ataontsika hoe ny esika zay efa vita tagnatin'izay satria tamin'ny voalohany mety misy tanjo tegna napetraka famovoagna maro samihafa tagnatin'ny fikambanana izy koa mba afikatany sainy président iny zao isany zavatra efa vita tagnatin'izay tantagnanao zay nadia mbola fitoana aloha ny mandany telo taona zay mars 2025 mifarany ya matoky zavatra mety misy zavatra afaka tany sainy tely na koa nihetsy zay efa vita ho an'ny président tagnaty fikambanana efa mitondra moanao zany dia misy foana ny tanjona mametraka amin'ny paikady rehetrarehetra mba atratrarina ny tanjona nefa ny toy ny fanomanana rehetrarehetra toy ny zavatra rehetrarehetra dia misy ny tratra ary misy tsy tratra tao anatin'ny taona ray zay nitondrana amin'izao fotoana zao satria tamin'ny 19 mars 2022 nitondrasako amin'ny fizamami antsika zao avril 2023 zany hoe taona ray katroka mahery ray volaneo ngama zany nitondrasako amin'ny fizamami dia zavatra anankiray tena hoe napetrako dia hoe ny fizamami mahafikambanana azy dia tokony misy birao tanteraka ny birao ary manana birao nationaly manana siège national zany fizamami zay mipetraka eto Antananarivo anisa ila pasika misy ihany koa ny tanjona faharoa zay le dynamisena ny fikambanana satria fikambanana fizamami efa nisy dolo tany amin'ny faritany dia natao ny ezaka rehetrarehetra ary voalazako teo fa hoe fa nitsangana ny tao Tomasina nitsangana tao Fianarantsoa zao amin'ny 22 amin'ny sabotsoavy zao ny anao lanonana fampiarabanitra taona ary nitsangana koa ny any Majunga anisan'ny tanjona lehibe zany satria ny fizamami dia natao fampiraisana ary natao iarahany zanaka majanga misy ny tamin'ny décembre teo dia nitsangana ihany koa ny fizamami Europe zay ao Paris moa zany ny foibeny ny siège dia itambara amin'ireo zanakam-pelezana manerana ny Europe misy ihany koa ny ao La Réunion zay antsoina hoe Anomar fizamami zany hoe nisy ny fikambanana Anomar io zany any dia nitambatra ny fizamami dia nalavaina le izy hoe Anomar fizamami fa zanaka ampelezan'ny faritany ny mahajangadona anisan'ny tanjona ihany koa ny tanjona ihany koa ny fanaovana ny ty zavatra omanina ty dia ny fankalazana fampiarabaritra tranotaona ho an'ny zanaka mahajanga rehetrarehetra ary dia ho tanterana zany amin'izao amin'ny fahafito 7 volana aprily zao efa miresaka voalohany makasika ny 29 avril ny eo amin'ny collision amin'ny amin'izay fotoana zay misy ny mpanakanto maro samihafa misy nofokely amin'ny tiaviavanana fa
Ny Madagasikara izy misy koa ny programme amin'ny le 6 mai eo amin'ny Carleton. Oui. Manao programme kasi président. Mafana io le 6 mai io satria natao miavaka dia miavaka. Wawa no artista ilanao ampandeha ao amin'io alina miavaka io satria raha ary io tsy natao anjaraka mahajanga raiky fa ho atao atsika jiaby na tsy avy Majunga fa atsika jiaby zay monina eto Antananarivo. Raha misy koa olo amin'ny faritra any te jery Wawa amin'ny Carleton tonga izy fa raisina ampitiavana. Natao miavaka le satria fatatsika zany groupe Wawa zany fa anisan'ny fanta-daza eto Madagasikara ary fanta-daza koa izy manerana amin'izao tontolo zao ary mahay ny gadona rehetrarehetra surtout le gadona mampalaza azy iny ka tena hoe alina miavaka ho an'ny tsika rehetrarehetra. Dia zay le 6 mai eo amin'ny Carleton mpanakanto Wawa sy mpanakanto avy amin'ny faritra Majanga iana ihany koa reny isan'ny ho avy izay fotoana izay ka date am'izay zay dignatsika le 29 avril ao Antsonjobe ny amin'ny Coliseum dia ny le 6 mai eo amin'ny Carleton. Isaranao Alimatoa Samy Harrison Olivier filohan'ny fikambanana filoha nationaly Fizamami dia ihany koa no président ny co-SPN zay niveny teto amin'ny Poinkary ka mba niavitra anao any mpizahatsika amin'ny fandalaovanao ny agnaty fandarangatsika ty président. Mankasitraka Jean-Luc ary eto dia manararoatra mampita ny afatra amintsika rehetrarehetra namana zay mandrafitra ny ato anatin'ny fikambanana na ny tsy ao anatiny fa zanaka mahajanga tongava amin'ny le 29 avril fa fety tsika jiaby io tsy hanavana anizaniza tongava tsisy ny vidipidirana. Misy ny cellule anankiray mety andraisana ny mpikambana agnoratananarana misy ty hita ao anatin'ny fikambanana fa ny fety dia rahantsika jiaby tsakanavaka. Misy ihany koa ny lanonana leve de fond moa ny lazana satria araka ny mafikambana tsy maintsy misy vola eto manao ny etsika rehetrarehetra zay karakara ny fikambanana ka amin'io fotoana io mba hitadavan'ny fikambanana vola tongava atsika jiaby ary zay mahatonga ny slogan ny Fizamami hoe atsika jiaby miaraka mahavanondraha. Zay nitavatafa nataotsika teto amin'ny fandarana Poinkary veletsika nandeha ambany ny contact n'zareo Fizamami izy koa misy enseignement zay nentiatsika azo izay ka dia ho avy koa zay ekipan'ny Poinkary satria izy mba zao tsy jiaby miaraka mahavanondra iny amin'ny Coliseum karaha zay koa iny amin'ny Carleton isôra tsy jiaby zay miaraka taminay teto amin'ny Poinkary ka dia ho any magnarana koa samby amin'ny atsika.